faly miara-batsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray aho tonga soamantsara indray amin'izao fandarana mahafinaritra izao. Fandarana mandritra ny 10 minitra izay fampahirizantsika ao anatin'ity rakitsarina vidéo ity. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe fampivavaha. Ilaina mihitsy mifampivavaka raha lahy sy anabavy amin'izao lalan-danitra izao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Vavaka ihany zany no tena moteran'ity lalan-danitra ity. Fa raha vao tsy ao mivavaka dia tsisy ninona vita. Jorovavolombelona aminao tao amin'ny asa fanompoana anankiray, tao amina zanam-piangonana anankiray izay nanirahan'ny tompo fijoroana vavolombelona mahafinaritra izy ity. Fomba fanaoko moa mandeha makany amin'ny fotoam-bavaka maraina, mamarana fotoam-bavaka satria izaho moa dia miditra sekoly biblika ary tao anatin'izany sekoly biblika izany, tao anatina formation zany dia hira-kirana. Indraindray makany amina zanam-piangonana anankiray dia indraindray koa mifindra any amin'ny anankiray. Dia toy izany foana zany ny zavatra izay nataoko nandritry ny taona maro ary tsy nampoziko. Indray maraina izay misy anabavy anankiray, io anabavy io dia tody zavatsarotra ary tena hitako hoe nanatrika ady izy. Izaho moa tonga kelikely tao amin'ny fotoam-bavaka dia niresaka tamiko izy. Mbola mivavaka aloha ka, mbola mivavaka dia avy eo namarana tamina toriteny fohifohy vita mivavaka avy eo dia mivoaka eo tokotany dia mifampiarahaba. Rehefa mifampiarahaba teo tokotany amin'izay zany dia nanantona izy: ranadahy, manana problème hozy izy. Inona hoy ny problèmenao ranabavy? Zaho hozy izy tena endrikendrehan'ny olona ny zanako izay tsy naninona nefa dia niendrikendrehana hoe nangalatra, voaroiroy izy amina heloka be vava. Tena zany efa hozy izy tena tsy manam-bola raha hoe resaka fitsarana zany. Fantatsika tsara moa matetika eny amin'ny fitsarana eny rehefa maka avocat na hoe miakatra iny ianao dia tsy maintsy vola daholo ny zavatra rehetra tsy zavatra mandehandeha foana zany fa dia vola daholo io rehetrarehetra io. Ary tao anatin'izay indrindra no nampahirizako azy. Ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa raha lahy sy anabavy dia maimaim-poana ary raisina maimaim-poana koa ny fandresena avy amin'Andriamanitra. Rehefa manompo an'Andriamanitra tsika tsy hoe adidy be na hoe forsena be na hoe mila sitraka amin'olombelona na hoe verimaina fotsiny ezaka reny fanompoana be dia be ataontsika isan'andro reny. Fa ao anatin'ireny zany dia ampahirizan'Andriamanitra ianao rehefa mandalo fotoan-tsarotra ianao. Eo amin'izay Andriamanitra zany vao mandray an-tanana anao. Ary tao anatin'izay dia nahatsiaro an'ilay vavaka nataon'i Ezekia mihitsy io anabavy io hoe: Andriamanitra tsarovo ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahitsian'ny foko, tamin'ny foko tanteraka, tamin'ny fahamarinana sy nanaovako izay tsara teo imasonao. Mba tsarovy Andriamanitra. Ary dia rehefa mamaky an'iny Mpanjaka faharoa toko voalohany iny tsika, Mpanjaka faharoa toko 20:1 iny dia mahita an'iny tantaran'i Ezekia iny hoe namaly Andriamanitra rehefa avy eo hoe efa hitako ozy izy ny fahorianao, efa hitako ozy izy ny ranomasonao ary efa henoko ny fitarainanao. Noho izany dia ho avy aho hanasitrana anao izy Andriamanitra tamin'ny Ezekia ary tsy vita nosotraniko fotsiny ihany ianao fa mbola omeko tombon'andro fahavelomana 5.000 taona. Valim-bavaka rososona mihitsy zany niazon'i Ezekia tamin'ny fotoana io. Ary dia tahak'izany koa ty anabavy ity, rehefa mivavaka zao ny fampahirizana ameko azy: matokia anao an'Andriamanitra ranabavy fa Andriamanitra zay efa tsy nanary anao hatramin'izay fa niady anao hatramin'izay mbola hiady ary mbola anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao. Saorana an'Andriamanitra fa rehefa vita ny vavaka, vita ny amainina, lasa nandeha nody io anabavy io
ary rehefa lasa nandeha mody izy a de niampitso maraina an'iny a niampitson'io de niaona tamiko izy: frera ozy izy, ranadahy tena namaly vavaka ny tompo, tena zavatra tsy takatry ny saina mihitsy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ozy izy. Fa ahoana hoy ranabavy, tena namaly vavaka ny tompo, iny tsika avy nivavaka iny ozy izy tena niasa Andriamanitra, rava le fitsarana, rava le teti-dratsiny devolo ozy izy, na le faninjena sy le sotasota zay saika ataon'ny olona teo amin'ny fiainako, tena rava ozy izy. Misaotra an'Andriamanitra zany ranabavy ho a, aza izany isaoranao fa averenao any am'Jesosy ny voninahitra ao fa herin'Andriamanitra miasa zany ho a, ary tanan'Andriamanitra momba anao de zao a, manana saina tsy miovaova de ho arovan'Andriamanitra, fiadanana tanteraky ianao ary ny fankazarany tsy tohy de hiadany ianao fa zany ny ivin'ny soa be deaibe eo amin'ny fiainanao. Dia tohizo mivavaka ranabavy ho a, mahereza ary omeo voninahitra foana Jesosy a rehefa misy zava-magaga zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary tsarovy fa tsy iny ihany no afaka ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao fa mbola afaka hanao zava-magaga mihoatra lavitra noho iny Jesosy satria izy le Andriamanitra mahagaga. Bokin'i Isaia de milaza fa ny anarany atao hoe mahagaga, Andriamanitra mahery, ray ny fiadanana, zany ny anaran'i Jesosy zany, ary izy ihany koa le atao hoe Emmanuel zany hoe radika amintsika Andriamanitra. Miasa Andriamanitra tsy misy mahasakany, voninahitra ao an'i Jesosy rery any, averina any am'i Jesosy ny voninahitra.